roso amin'ny faneho-kevitra ary isika i misitery eto amin'ny Antsiva radio no fetotsika azy amin'izao dia misy an'ilay hetsika taony 2020 ny volana septambra. Manahoana ny fomba fijerinao zany aloha ny toe-java-misy ny tranga na hoe inona no antony io? Miarabanao dia miara-pampianako ny tenako eto amin'ny Antsiva radio. Izy taniraka indrindra ao amin'izay kasitrana ny fiatanana. Misy hetsika tokoa rapitso fandresahana moa zany hoe no manindreo atao hoe mpanohitra ny fitondrana. Misy hetsika ihany moa no maniny hoe ny pomba fitondrana dia niretsika aloha hatreto dia hoe tsy nomen'ny tompon'andraky mpanjakana zany ny fahafahana manao an'izany. Tsy hiditra any amin'ny lafiny hoe iza ny ditra ahoana ny administration sy ny fitantanam-pirenena mikasikasika ny hoe fihetsehana sy ny takan'izany fa ny hevitra angamba tonga dia ho zaraiko. Tiako apita aloha dia hoe tena mahitsy satria fony fotoana ahafahantsika mpampitafa zany tsy avy amintsika malagasy fa ao an-damositsika ny mpitondra zany sy ny mpanohatra dia misy hery iraisam-pirenena. Tonga dia izay no resahako. Aleo tsy fitahantsika ny vahoaka madinika, aleo tsy fitahantsika ny malagasy. Fantatsika ny zava-misy aoka zava ny resaka. Ny amin'ny olana ara-tsosialy izay lalovantsika isanandro. Afaka anaovana fandaharana zany dia resahana ny hoe inona malatsy, inona ny takan'izany fa ny azoko apita fotsiny no maika dia hoe tsy noho isika no antony io fihetsehana io. Hoe tikagabe ianao miheno hoe ngatsy le rano, ngatsy le jiro, ngatsy le fampanantenana sy tanteraka fa dia aperako tsara ny hoe ny raisam-pirenena no manana tombotsoarovana ary atao hoe mivoy ambadika ny hetsika tahaka ny tiana atao rampitsio. Tiako apetraka ny hoe ny tenako tsy momba ny azy tsy momba ny aroa ary tsy manohana na antoko politika izy na antoko politika izy. Dia tindriko tsara zany maherina avelany tenako manana didy mahafantatra amin'ny ara-panahy mahatidy satria mpitiry ny tenako anatin'ny raharaha mpaminaniraka lafiny aloha izy dia mahatsinjo dia milaza aminao hoe taneviny ambadika izay lalolo avintsika. Misy tombotsoa zany arovan'ny vahiny mety ho voaresaka koa rehefa avy eo dia tia nisy korotana eto Madagasikara. Tsy korotana fekorotana no tiany atao tonga dia tindriko tsara fa fahampitehana. Malaza moa hoe Nepal mitovitovy amin'ny tany Nepal reny dia daviny. Tsy resahako hoe tombotsoa an'izay mahita tombo manokana ny amin'ny hoe amarifaty zay sy ny takan'izany zany resaka hafa fa tiako apetraka fotsiny dia hoe pitehana ny infrastructure rehetrarehetra, pitehana daholo izay azo pitehana rehetrarehetra dia midiny Madagasikara io. Raha amin'izao toerana misy an'izao zany izy dia miverina any amin'ny taona tahaka ny tany amin'ny taona 7 verina indray ny firenenao. Dia raha pitsy afaka pitsy izy ihany no mametraka eo. Tandremo aso diso. Izy ny nanala dia izy ny mametraka. Fa tsy hoe avelana anao raharaha anakorotana sy hanimba hiady an-trano dia avao dia hoe ianao nanana safidy. Tsy marina zany. Tsy mbola tonga tsika any amin'ilay sosokevitra izay resahako rehefa avy eo hoe rehefa tsy mbola andalo amin'izany ange tsika dia ho voavitaka foana. Fa mitenana fohy amin'iny zavatra iny dia hoe misy tombotsoa arova ny raisam-pirenena. Dia tindriko tsara hoe eto amin'ny mivantana satria kely amin'ny fotoana ny tandrefana no manana olana voalohany eto Madagasikara ary tsy mety tsony ny ampimambana ataon'ny fahiny manomboka misy rivotra mitsoka manerana an'izao tontolo izao. Fantatsika ny fandrosoan'ny tatsinanana Chine, Russie, tsy resahako aloha ny hafa izay manelingelina be dia misy hevitra zany ambadika ao hoe hamotika tsy manakorotana fotsiny izay valifatiny tsirairay any anazy zany fa ny tena mamaky azy dia miady an-trano aloha anao dia voa midina le toekarena sy ny rehetrarehetra. Rehefa tafidina ambany eo dia mametraka olona izy tsy maintsy manaiky ianao amin'izay fotoana izay. Voalohany aloha ho any ampahan'olona sasany amin'ny fanoherana dia fifaliana aloha fa tsy ohatriny le mpitondra mety manelingelina azy. Fa zao ho an'izay tena miandrandra an'ilay hoe Madagasikara ho firenena afaka dia tsy izay ny lalana satria raha vao manala no amenao ny avarapatana dia izy ihany tsy maintsy omena avarapatana rehefa vao mametraka. Raha ohatra ianao andany zany dia ianao misy avy-hatrany dia rajenao amin'ilay tantara ianao. Apetrako tsara zany zava-miafana zany zany. Ao anatin'izay nefany dia tiako apetraka ny hoe aratsy anao ninina ary tsika, aratsy hetsika ary tsika dia mipetraka amin'ny fanontaniana za ange
nangipy foana ary andraikitra ny amo no antsoako a dia efa nizaraiko hoe misy latoky hoe amama akao malagasy o malagasy na le hoe aiky malagasy sa malagasy itsika no mifanaiky misy fifanaraha tsy maintsy ataotsika ao na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy mandingana ny olana tantara tsika hoe nisy olana tahaka zao tany amin'ny tantarany Madagasikara dinganitsika zany misy olana ara politika misy mpitondra teo nisy nangalatra o nisy nanao an'izao nisy nanonga-mpanjakana dinganitsika zany tsy teneniko olana rorery olantsika zany fa tsy maintsy dinganitsika misy olana samihafa tsy maintsy mbola dinganitsika tsy maintsy tsika mipetraka andro hoe latabatra boribory mametraka an'ilay rafitra fanekena vaovao ny tenako a miatovarotra amin'io satria raha nitondra ny olana sy nanazava ny tena fandehan-draharaha ny tenako ary miantoka zavatra samihafa dia tompona andraikitra voaloha koa mametraka ao anatin'ilay tantara ary io tsy hoe tombotsoako no zava-dehibe zany mbola devitra oriny fa hoe ny tombotsoan'ny telopolo tapitrisa apetraka tsara zay miaraka amin'ny fepetra tsy hoe hitondranao rapitsy na manana fa efa nitondranao rapitsy dia anao amin'ny eritreritro ao fotsiny takizay rasy zay fa misy fepetra ary le Madagasikara afaka ary Madagasikara anana maizy azy manerana an'izao tontolo zao zay andrandratsika aminakafy zany ngeno ambadiky lizy so manana fanontaniana dia miloso ka inona no ataotsika malagasy zany mba elana amin'ilay hoe tsy misy hery resam-pirenena intsony ho any Madagasikara zany rehefa misy ny hetsika tahaka an'izao voalohany aloha fanontaniana lehibe zany apetrako zany voalohany indrindra tena tsy afakitsika satria tsy mbola vitatsika le dingan'ny fifanarahana any ambarako foana zay nangatahako nadritry ny heritoko fa ntaona an'izay le hoe miditra any amina toe accord misy fifanarahana zany tsika io fifanarahana io misy paipaika etokoa nanambarako zany ny ataoko hoe boky fotsy manana ataoko hoe boky fotsy zay avokako zany anirindrina amin'ny fotoana mamety azy sy amin'ny tokony amana azy hoe misy ny pitsopitsony zay tokony atao rehetrarehetra ahafahany rehetrarehetra tafapetraka ao anatiny na mbandara fomban-draza ianao na kristiany ianao na ny vahiny hafa ihany keo ianao eto mantsy tsy misy tetika anliana an'izanizy zay le endrika fijery vaovao satria Madagasikara misokatra amin'izao tontolo zao zay voisokatra amin'izay zay fanomerako taminareo teto amin'ny Antsiva ihany fa tena zay nefa le izy hoe misokatra amin'izao tontolo zao nidikan'izany misy fepetra tompoko dia miteny anao manaona le tsindriny an-damosinareo apetrako tsara aloha voalohany indry tsy afaka tsika eto io zao tsika dia iroboka amin'izany rapitso zay no zavatra fantatreto jereny fotsiny ianao dia rehefa miady an-trano dia mitombo ny ainina ny fifankalana be dia mapety azy raha tsy ravanao ny tanàna dia ho ravanao indray ny fihavanana zay efa ambivotra tena toka hoe fa tapaka azy angamba ho any sasany dia veriko hoe misaina vaovao hevitra vaovao no zaraiko hoe tsy antsontsika aloha zao misy zavatra tsy maintsy ampandeverintsika afaka mifandresy laharitsika miresaka zavatra betsaka satria mety hitenanao izy akoa toy ny olona tonga tamiko tony dia tantaranao zavatra maro ary mety tsopozinao zavatra resako aminao fa isan'ny ady hoe mpandray anjara nge tena tao ambadika tao tamin'ireny lafiny maro ny feonjakatra tony ngamba mety hoe voateniko tamiko eto fa nahafantatra ny tena ka hatramy ela ihany kio satria izy anisan'trany teto amin'ny radio ny Antsiva radio zany dia nahafantatra ny azakazaka natao tany ambadika tany betsaka ny hita sy ny tsita dia tiako apetraka zany hoe ahoana aloha zany mikasika ny rapitso dia tsy hiovoko ny mpitariky satria mangataka fianona amin'ireny mpitariky ireny mihitsy tokoa ny tenako hoe misy atevitra tokony rahantsika manao ihany satria mbola ny vahiny ny babenareo mety ny apahany tsy mahafantatra fa lay tena akaiky volany fenoarina ny mahafantatra ny ataony mipetsipitsia ny vazaha izy ary meny misosokevitra samihafa tsika tsy miady amin'ny vahiny amin'ny Madagasikara ho avy amin'ny Madagasikara afaka zany tena misy fiarah-miasa amin'ny vahiny fa ataoko hoe santatra zao ataon'ny fitondrana zao fa efa napetrako ny hoe rehefa somena le tena lalana sy mipitsopitsony dia ohatran'izao no mitranga manjany révélation anankiray misy tahotra be ataony mitranga zany anivon'ny fitondram-panjakana amin'ireo tandrefa andreo ankehitriny rehefa mitena hoe tandrefana moa zany ny amerikana ny frantsay ny europeana amin'ny ankapobeny lasa misy tahotra satria nisy fifanarahana anke tany ambadika tany dia ankehitriny mivelatra makany antsinarana ianao mivelatra makany avaratra ianao ny hery avenao ohatra zao nanao ny zavatra io tamin'ny tany andrefana tsy vo izy ianao souverain ny tanay mareo teny zay dia mandeha amin'ny heritreritra mety zany tsara zany fa tsy ampy zay no tonga ny tena miazakazaka mihitsy hoe efa lalana satatra zany afaka edina hevitra misy zavatra tokony ataotsika satria efa lalana io hoe misokatra maneran-tany io fa misy fepetra io fa tsy atao foana lavalava fotoana oriana dia anazava inona no mety hitranga ary hanao projection tsika
hoe zao avy ny zavatra mety mitranga raha mandeha amin'ny lalan'ohatrity tsika zao no mitranga raha mandeha amin'izao tsika mahazo milaza ny heviny zay te laza ny heviny fa miteny ary efa vita ny endretrarehetra fa tsy mihindrana ny vavan'izan'izy pitako moa zany amin'izany hoe ny resam-pirenena zay babetsika dia izy ny tompomarika amin'izay tiany atao dia magnataka amin'ny fahatserovan-tsainantsika mety hitenitsika hoe ratsy raikitra napito tsy maninona raha ny tenako manokana milaza aminao tsy napito sy ny zava-dehibe mety hitenitsika hoe tsisy tsony ny occasion za raha no misy jiro sy rano tapaka ahafahana mitrotra marina zany fantatsika izany paikady zany ary raha mahay miady ianao dia ohatran'izany mihitsy ny fanararoatra kanefa tsy mbola zay le fotoana zay zany dia apetrako tsara mety pitianao kaniny tamin'ny antsika ny collectif des candidats zany tany matika tany tena koa ary tsy nanao atoka mijorom-bala ny teo amin'ny volony atoka hoe fitantanana zay fa niala sasatra kely tamin'io satria fifidianana resaka ka apetrako tsara hoe nanokatra varavarana tena ka ary milaza mandrakariva hoe hoa Madagasikara ho avy ny antony resadresaka tiako apetraka dia hoe manomanomana rehetrarehetra ao anatin'ny zavareo tandrina nefa misy drone misiditsidina manakaika matetitetika tsy maninona asa fitsokolovana azo atao zany za koa tsy mandeha maizina mandeha mazava antika apetraka fotsiny hoe miatra manaina ny zavatra ataotsika aza miteny nareo nareo reny manana olana na mpanohatro nareo na sinsisy fa samy manana miatrika olantsika rehetrarehetra fa inona no hitambarantsika inona no iraisantsika tena zay ny tadavintsika rehefa tsy zay no hitatsika dia aleo tsy miretirety aleo tsy manao foana no hoe andao soloana ny mpitondra dia averina mitovy amin'ny mpitondro ihany am'izay nahafantaranao anazy ary mety mihoatra azy any mety ataony zay nankalanao azy ohatra zany kosa angamba tsika eny ary ny hoe ny tenako tsy mitahaka tsy averimberiko fa misy faneo-kevitra any amin'ny pazeko any Madagasikara mahasamy 21 zareo fa tsy mivoninina amin'ny hoe famonokana-panjakana sy ny mety hoe fanakorotana amina za dia tsy ao anatin'izay satria misy lalana napetrako hoe lalana sy laminy avondrindra ny amin'ity fireneny ity rehefa io no arahantsika dia misy ny ataoko hoe vodilanitra vaovao a Madagasikara marana koa zany akoatra ny fantany napetrako dia ny hoe misy tranga manerana an'izao tontolo zao misy orotany ary veriko mandrakariva io misy rivodoza mahery vaika lazaina moa hoe toetrandro misy ny tsunami misy trangan-javatra politika fikorotanana amina firenena samihafa io Afrika io dia apetrako tsara tsy ndriko tsara zany voninahitra avin'indra riziniziniko ny hoe ny tonga amin'io Afrika teto Madagasikara no nandohan'io zavatra io tsy hoe nivoriny afiny zahay tsy hoe mifampizara vaovao zahay tsy hoe nifanoana tamin'inona na tamin'inona ery sy fahefan'ny avondrindra tompoko ery sy fahefan'ny avondrindra indray androany asitraky ny avondrindra mety tafaona amin'ireny olonireny reny manana ndraikitra reny amin'ny fotoana zay mamety azy raha sitraky ny avondrindra dia mety agaganao no itenenako hoe nitenen'ny olonireny amin'izany fotoana zany hoe tsy napozinay tsy fantatray fa ohatrany tonga ho azo tokoa ty zavatra ty tiako apetraka zany hoe miandra zavatra afy ty fireneny ity tsy mila matahotra ny hoe tsy indry ataony zay teany indry tsy mila maimaiky ny amin'ny hoe andao tao am'ity ndao tao ary fa rehefa hitanao tsara ny fitakena rehefa hitanao ny saina rehefa hitanao ny antsy sy ny anjomary ny antsiva zay ampanino ny tena dia fotoana hitsanganana zany averiko fa mahafoaka zavabe zay fotoana kely zay sorako sady any monsieur Ismail Azafinarivo monsieur Albert ary monsieur Andreny Vonson zay manao ny interview am'izao fotoana zao etonivina ativa raha manana fanontaniana marana anazy averiko fa zava-dehibe zay monsieur ina ary no am'tinantsika zay voalaza rehetra zay am'tinana an'izay rehetra zay dia ny hoe tsy mila manaraka ny hetsiky ny raisam-pirenena ntsony alohantsika malagasy resaka kely ny atsinanana ao anatin'ny fampitinako manao hoe ny atsinanana koa manao ny azy fa metraka fanontaniananao ary ahako raha hiala mitandrefana ianao azo antoka ve raha ohatra ka mivadika aminao ny tatsinanana raha vitsy afaka vitsy satria tombontsoana ny diny ety ambony tany sonoa matotonga eto aminao tombontsoana ataony eto fa tsy hoe mesoanao ninona izy ahiteny sinoa ve anao mahay miteny rosianina ve anao mahay miteny arabo ve anao raha ohatra ka tonga ataoko hoe amin'ny fomba mivadravatra tahaka ny ataony tandrefana amin'izao izy atao amin'ny firenenao manana fotoana firy anao ianarana ny teniny toko apetraka fa apetretana ihany ny fisokafantsika manerana an'izao tontolo zao vahaolana miaraka amin'ny fepetra misy fepetra ao anatiny rehefa mifanaiky tsara tsika dia horesahana aminao zava-miafina samihafa hoe zao nge ny tsindry tsy maintsy ataondreo antsika zao ny fomba hiatrehantsika azy fa amin'izay fotoan'izay ny 4 ny mahantra fahadiranovana manerana an'izao Madagasikara zao manatrano afaka mampiditra zana mianatra afaka mitety amin'ny Madagasikara izy
nefa ny manitra indrindra ny atonony indray zany afaka mandrato ny ampitan-dranomasina ary manankarena tsy resahana favanana zay reny manana ny atony tsy sarovantsika fa tsy mety zao fiarahamonina mitongilana sy miangatra loatra zao zay zany tiako apetraka dia antso no apetako vitako indray naditiko nilaza teto amin'ny radioantsiva ny tenako ary mampoma meritra anjarinareo mieritreritra sy misaintsaina fanapakevitra anareo za kosa dia miantso ny hoe ny tanany avinindra ary miantso ny fahefany avinindra ny amin'nyity fireneny ity ny amin'ny etsika rehetra zay titsika tao na inona hoe zay sitraky ny avinindra redy any ho tanterana sy ho tanteraka ny dia mirahasoany rehetra misaotra anao monsieur Jakaandrianovoso aoka ny mazava homany mazava isaorana ihany koa ny fandalovany mystère teto amin'ny Antsiva Radio.